misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Miarabanao indray tonga soa amin'izao fianarana ten'Andriamanitra izao. Ndeha tsika hivavaka. Raha anay tsara sy masina indrindra izay any an-danitra ao, Andriamanitra ilay tia anay, Andriamanitra ilay mamindra fo ary miantra, maharo-po sady be famindram-po ary fahamarinana. Midera ianaranao izay noho izao fotoana natokana ianarana teninao izao, satria velonay izay hitrapamonjena ary tratra ny antson'ny fanamasina ihany koa iain'ny feonao. Maro ny miriry amin'izao fiainana izao, tsy mihevitra akory ianao ary tsy manana fanantenana aminao hafa ianao koa izay dia ny antso anay ary ny tenanay fa hanome anay fanantenana amin'ny farany. Ka dia misaotra noho izany fiantsonana izany, mangataka fananao masina mba hitero aty am-ponay mandritra ny fianarana ary angatanay ny Rano Jesosy hanala sy hanasotra ny fahotana rehetra izay mampisaraka anay aminao. Tononona mivavaka amin'ny anaran'izany Jesosy izay efa maty namonjy anay izany. Amen. Ny lohateny dia hoe tempoly fanahy voadio. Tempoly fanahy voadio. Tsy nahafoana ny ota nefa ny rano mpamonjy, na dia nanavaka ny mpanota mibebaka tamin'ny fanameloana aza. Mitoetra ao anatin'ny boky ao amin'ny fitoerana masina, mahandrapatonga amin'ny fanavotana farany ny fahotana. Izany indrindra no asehon'ny fanompoam-pivavahan'i Mosesy, ka ny rano fanatitra no nanavaka ny mpanota, fa ny fahotana kosa voatahiry amin'ny fitoerana masina mahandrapatonga ny andro fanavotana. Amin'ny andro famalian-tsoa lehibe farany, ny maty dia hotsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 20:12 manao hoe ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany ary ny maty dia notsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Rehefa zany dia hokosena ao anatin'ny boky voatahiry amin'ny fitoerana masina ny fahotana vitan'ny mpinotsopo rehetra noho ny amin'ny zanak'Andriamanitra natao famelan-keloka. Natao fanadiovana ny fitoerana masina amin'ny fanesorana ireo tantara manjombo ny fahotana izany. Satana dia mamorona tetika tsy hita isa hitazonana ny saintsika mba tsy hamisa visa ny amin'ny asa izay tena tokony ho fantatsika indrindra. Akalain'ilay mpamitaka faran'izay fetsy ireo famarinana lehibe izay mampiseho ny sorona mahavitra sy ilay mpanalana manana ny hery rehetra. Velona amin'ny andro fanavotana lehibe isika izao. Tamin'ny fanompoam-pivavahana tandindona, raha mbola nanao fanavotana ho an'i Israely misorona be dia nasaina nampahory ny fanahy ny olona rehetra tamin'ny alalan'ny fibebahana ny amin'ny fahotana sy ny fietrehetena eo anatrehan'i Jehovah. Fandrao ho fongorana tsy ho anisan'ny vahoaka izy. Amin'ny fomba toy izany koa dia tokony hampahory ny fanahy ny eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ireo izay tahanana ny anarany tsy ho voakosoka ao amin'ny bokin'ny fiainana amin'izao andro kely sisa mbola aretan'ny fahasoavana ho azy izao, ka alahelo ny amin'ny fahotana sy bebaka marina. Tsy maintsy hisy fandiniana lalina sy marina ny fo. Tsy maintsy alana ny toetra maivamaivana tsy matotra le ferin'ny olona maro
milaza ny tenany ho kristianina, tsy mitamba be no amonjenantsika. Inona avy ny fampiarana tokony atao amin'ny sekoly misy antsika zao, amin'ny ankohonana, amin'ny toeram-piasana, amin'ny fiangonana, manoloana azany hafatra manan-danja amin'ny androm-pahasoavana izay iainantsika zany. Avy erenjerena ilay andininy anaranao tsenjery, ary ahoana ny ampiaranao izany eo amin'ny fiainanao mandritra ny herinandro ity. Izay indray no lesona antsika androany, izay rahafitinina dia mitantara ny hoe amin'ny andro fanavotana izay voadio tanteraka, fongorina tanteraka amin'ny fahotana, na dia voavela heloka raha noho ny fanateranana raha izay any zanak'ondry maneho an'i Jesosy isan'andro. Dia toy izany koa isika andran'i Jesosy dia tsy mahafafa amin'ny fahotantsika, mamela ny helontsika, fa amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ilay andro fanavotana lehibe isika. Ary asaina tahaka ny tamin'ny andron'ny zanaka Israely mba hampahoro ny fanahintsika, andinika sao mbola misy fahotana tsy voabebaka ka mahatonga ny anarantsika tsy ho voatahiry ao amin'ny boky fiainana izay misy ny lisitr'ireo vonjena rehefa ho avy Jesosy. Mirariako antsika tsirairay avy, zao ianao izay mihaino ny fianakavianao rehetra, ny olom-pantatrao, ireo tiana sy akaiky ny fonao, mba ao anatin'izany boky ny fiainana zany ny anarantsika, ary ho voavonjy isika tsy ho variana na hanamaivamaivana ny fahamarinana lehibe izay izany Satana takonana ankehitriny. Andeha isika hivavaka, mankasitraka ray malalo noho ny famantarana lehibe, ny fanambarana lehibe, ny fampianarana lehibe izay nampatsiahivinao sy nampianarinao anay androany. Velona amin'ny andro fanavotana izay zao, ary tokony hanatonanao bebe kokoa, tsy hanao maivamaivana ny fifandraisana aminao satria ianao rery no afaka manalalana anay ka mba ho voatahiry ao amin'ny boky ny fiainana ny anarana tsirairay avy. Ary anisanao raisinao izay raha ho avy any amin'ny raha ho lanitra ianao Jesosy. Sy anganongano zany fa tena zava-misy, ka aoka ho afantsika ao aty amponay ny fanantenana. Dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fitahiana rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay, na ny anay izay mpikarakara na ny ho an'ny mpiaino izany. Tonoina mivavaka amin'ny anaranao irery ihany Jesosy manalo. Amen. Dia izay indray mamarana ny fiarahantsika amin'ity androany ity, manonona fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny fianakavianao rehetra. Veloma tompoko.